Mamerina ny araba ao antsika rehetra indray anao vaoan'ny vaovao makasika ny rivodoza indray ary izika izao. Makasika izay rivodoza izay araka ny sary hitantsika amin'ny zanabolana dia zao zany ny sary azo farany tamin'ny manodidina tamin'ny efatra ora tolakandro teo aty amin'iny molotsiraky ny Soalala manodidina Soalala aty efa misy orana tandrifin-drahona miaraka amin'ny ity rivodoza ity ary ny tena mahazo an'izay oram-baratra izay loatra eto dia manodidina ny amin'iny faritra Morombe iny totoy tao anatin'izany ihany koa ny tapany atsimon'ny nosy manontolo dia saika rakotra rahona ary arahany orana tandrifin-drahona amin'ny faritra sasatsasany misy orana ihany koa aty amin'iny molotsiraka atsinanan'ny nosy iny aty amin'ny ampovoantany aloha amin'ny ankapobeny no mbola maina izay anorana ihany rehefa avy eo. Makasika an'io rivodoza io ihany ho an'ny tamin'ny efatra ora tolakandro teo izay dia aty amin'ny manodidina ny 70 kilometatra andrefana somary avaratra andrefan'ny Morombe no misy an'ny Fohibeny. Ny rivotra miaraka amin'ny 10 kilometatra isan'ora raha toka ny tafiditra kosa manodidina ny Fohibeny dia 50 kilometatra isan'ora. Makasika ny fikisahany dia miatsinanana tanteraka aloha izy amin'izao fotoana izao manatona izay molotsiraky ny faritra Morombe izay raha ny vinavina dia any amin'ny manodidina ny am'valo na am'sivy lany zany izy mibaky amin'ny molotsiraka amin'iny Morombe iny. Ao anatin'izay ihany koa dia tsara ny mamerina ny filazana makasika ny loko izay tsy misy fiovana, filazana amin'ny loko mena zany ho an'ny Morondava, Manja, Morombe ary Toliara voalohany sy faharoa raha toka filazana amin'ny loko mavo kosa Mahabo, Beroroa, Ankazoabo ary Sakara. Izay indray ny vaovao makasika ny ity rivodoza ity arahantsika maso akaiky hatrany manome vaovao antsika hatrany ny aty amin'ny Meteo Madagasikara. Veloma tompoko.